La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolatra hoanao ny vaovao. Tsy nisy ny hidy mpanjakana fiantsona mpifidy andaty-sabato amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna nataony gouvernemanta araka ny tolotra ny tety andro avy amin'ny voamera maleo tena mikarakara amin'ny fifidianana. Araka izany mbola tsy fantatra hatreto ny fotoana anatombosan'io fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna io. Raha ny loharam-baovao voaray kasikasika izay no hitanao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andry Jarson. Fiantombohan'ny volana aogositra ny mikasika ny sandany ariary tao anatin'ny iray volana indray no entina aminao tahaky ny fanao isam-bolana ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ankapobeny nahazo aina ny ariary iny volana lasiny. Any amin'ny faritra atsimo atsinanana no ahitana trangana fanambadiana ankizy vavy tsy ampy taona betsaka indrindra eto Madagasikara raha ny fanadihadiana ny totosainy mixa na ny multiple indicateur cluster surveillance jerena. Teboka maro no antony tsy mahafoana io tranga io eto Madagasikara hoy ny mpandinika fiarahamonina. Io ray aman-dreny eo amin'ny fokontany Ampaimanga Ambohimanamboly indray no nahazo tombony tamin'ny didim-potra Vaovao karakarain'ny vehivavy malagasy miara-miaina androany. Ankizy misy 70 ny sitraka izany. Afa-pasahirana araka izany ireo ray aman-dreny izay mananjanaka natao didim-potra maimaim-pona. Ary farany taorian'ny krizy amam-bolana maro tao Soudan, nahita marimaritra iraisana ny tafika sy ny mpanohitra. Izy manoloana io ny fifanarahana manaraka ny lalam-panondrenana ho tontosaina araka ny nambaran'ny vondrona afrikana. Ny andindindro avy hatrany. Tonkilasy Tokovavy fary miarabantsika rehetra tonga soeto amin'ny fampahalalam-baovaon'ny Kolo TV amin'izao alin'izao ary manasa anao araka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana fampahalalam-baovao tsy nisy ny didim-panjakana fiantsona mpifidy andaty-sabato amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna nataony gouvernemanta araka ny tolotra tety andro avy amin'ny voamera maleo tena mikarakara ny fifidianana. Araka izany mbola tsy fantatra hatreto ny fotoana natotosany fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna io. Raha ny loharam-baovao voaray misy ny kipitsopitsony tsy maintsy arindra mialohan'ny anatotosany io fifidianana io amin'ny mahazava-dehibe loatra ny fametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara mifanaraka amin'ny vaninandro. Matoan-dahatsoratra Andry Jarson. Maro ny andro ny didim-panjakana fiantsona mpifidy andaty-sabato amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna avy amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta araka ny tolotra tety andro avy amin'ny seni saingy hatreto mbola tsy namoaka izay didim-panjakana izay ny gouvernemanta. Manoloana izany dia nampiaka-peo ny firaisamonim-pirenena sasany ny amin'ny tsy maintsy hanaovana io fifidianana io amin'ny ity taona ity mialohan'ny fotoanan'ny orana. Firaisamonim-pirenena tsy maintsy maneho ny antom-pisindra teo amin'ny mampanara-maso azy ireo ny fiainam-pirenena. Etsy ankilany araka ny loharanom-baovao voaray dia tsy maintsy rosoana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna indrindra manoloana ny tsy fahombiazana ny sasantsasany amin'ireo ben'ny tanàna mitondra fampandrosoana ho an'ireo tanàna izay tantanany amin'izao fotoana izao. Saingy mialohan'izay fifidianana izany dia tsy maintsy isy ny kipitsopitso ny amboarina amin'ireo vondrom-ba ho paritra hitsinjaram-pahefana isan-tokany. Ohatra amin'izany ny fanasokajiana indray ampifanaraka ny zava-misy ireo komina tsirairay avy. Eo ihany koa ny amin'ny fahefana omena ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna manoloana ny firosoany ny mpitondra ankehitriny ametraka ny gouvernoura isamparitra. Zava-dehibe loatra amin'ity fitondrana ankehitriny ity ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara mba hifanaraka marina amin'ny zavatra ilain'ny mponina, ny vaninandro ary ny fanatanterahana ny politika ampapandrosoana ankapobeny fitondrana malagasy ankehitriny. Ekena fa maika tokoa isika ho amin'izany asa fampandrosoana izany saingy ilaina ny fahamatorana tsy hiverenan'ny toy ny teo aloha amin'ny fanomezana fahefana pokaty ireo mpitantana ny vondrom-ba ho paritra hitsinjaram-pahefana. Fatotosandroany ny lanonam-panjakana fametrahana samboady ny solombavam-bahoaka ny distrika an'Antananarivo Avaradrano. Nametraka izany tamin'ny fomba ofisialy ny filoha hevitry ny anteny mera-pirenena misana an'Antananarivo izay notrondreo solon-tena-panjakana maro. Ivy Richard.
Androany no tontosa tao amin'ny commune Masindray ny lanonam-panjakana fametrahana Samboady ny solombavambahoaka ny distrika Antananarivo Avaradrano Andriambelosoa Heriniaina. Mari-pamantarana ny fandraisana andraikitra indrindra ny fitondrana ny etaeta-bahoaka ny Samboady. Hoy ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena misahana ny Antananarivo. Izay ny solotena ny filoha ny antenimieram-pirenena teny an-toerana. Atolotra eto ny Samboady izay miendrika sainam-pirenena iantsoanao izany dia midika fa ny sata sy ny atsy ny firenena mihitsy no mipetraka eo Antsokao. Milaza izany fa ilanja sy hidikona ny etaetan'ny vahoaka ianao koa aoka sy taraitana miepaka ianao rehefa mifidy lohany dia tokony tsy ataotra ny maso. Nambaran'ity solombavambahoaka ny Madagasikara ity nandritra ny fandraisam-pitenenany. Ny fahavononany no niezaka ho an'ny fampandrosoana, indrindra ho an'ny distrika Antananarivo Avaradrano. Maro arak'izany ny fanambina petra ny mandritra ty taom-piasana manaraka ity. Tsy moramora ny zavatra nakininareo amiko ary vonona andray an'izany andraikitra izany izahay. Ka amin'izao fotoana izao dia miteny aminareo aho fa efa manana birao tao anatin'ny tapabolana izay efa maromaro no niraisiko ao amin'ny distrika Analasora. Ao ny birao misy anay ahafahantsika mifanerasera. Ary fanambo momeko anareo fa amin'ity taona ity dia tsy maintsy mavita ateny trano ivitoerana ateny miera-pirenena angeza avy eo an'Avaradrano tsika sy tompoko vavy. Mazava ny afatry ny ministry ny fanajariana ny tany, ny asa vaventy sy ny toeram-ponenana ny solotena ny fitondram-panjakana teny an-toerana. Solombavambahoaka mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana. Ho fanatanterahana ny velorano ny filohan'ny Repoblika no andrasany. Ianareo solombavambahoaka izay lany tao anatin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina dia araka ny voalazan'Andriamatoa solombavambahoaka teo dia solombavambahoaka anoana sy hanoro hevitra ary anitsy ny fiasan'ny gouvernemanta sy ny mpanatanteraka amin'ny fanatanterahana ny vinakasa napetraka Andriamatoa filoha. Mino sy mananteny izahay fa tsy solombavambahoaka ohatrany teo aloha ianareo ka ny ao anatin'ny ray no manao valalan-karona ka lasa manahirana ny filoham-pirenena anatanterahany ny vina izay tiany tokony atao. Vahoaka avy amin'ny commune maro anatin'ny distrika Antananarivo Avaradrano no tonga nanotry ny lanonam-panjakana teny Masindray ity. Fa mbola misy raharam-pitsarana miisa 12 miandry ny taom-pitsarana 7/24/2024 amin'ny PAC na ny pôle anticorruption amin'izao fotoana izao araka ny loharam-baovao voaray. Raharam-pitsarana tao anelanelan'ny volana Jona 2024 ka hatramin'ny volana Jona 2024 ireo raharaha ireo. Fanampanazavana entiny Ange Rarson. Raharam-pitsarana miisa 12 no mbola miandry taom-pitsarana 7/24/2024 eo anivon'ny pôle anticorruption amin'izao fotoana izao. Ny 30 amin'ireo raharam-pitsarana ireo dia raharaha teo anelanelan'ny volana Jona 2024 ka hatramin'ny volana Desambra 2024. Ny raharaha 30 amin'ireo kosa dia teo anelanelan'ny volana Janoary 2024 ka hatramin'ny volana Jona 2024. Ny ankamaroan'ireo raharam-pitsarana ireo araka ny loharam-baovao hatrany dia raharaha nafanodinam-bolam-bahoaka avokoa. Ny 20 volana Aogositra ho avy izao raha ny tokony ho izy no hanomboka ny taom-pitsarana 7/24/2024 eo anivon'ny PAC. Tsy maintsy isy ny fampafantarana ny be sy ny maro ny tety androm-pitsarana ao anatin'io taom-pitsarana vaovao io. Raha nampitaina tamin'ny taom-pitsarana 7/24/2024 ny taom-pitsarana 20/24/2024 dia nahitana fitomboana 5/30 faingoray isan-jato ireo antota taratasy fitarainana voarain'ny PAC. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray hitovy avokoa ny taom-pianarana rehetra ny anivon'ny université amin'ny taom-pianarana ho avy izay hanomboka amin'ny volana martsa ho avy izao. Izay no tapaka nandritry ny conférence des présidents ou recteurs d'institutions d'enseignement supérieur nitanterana teny amin'ny ministèren'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Tanjona raha ny fanazavana ny fahafahana manatratra ny fanabeazana ho an'ny rehetra amin'ny ambaratonga ambony. Fanadidina entiny Michel Renardson.
Ravitra faratampony mandinika sy manaraka ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana ambony copriesana ny conférence des présidents ou recteurs d'institutions d'enseignement supérieur tamin'izay anivon'ny ambaratonga ambondra ny fanazavana ny fahafahana manatratra ny fanabeazana ho an'ny rehetra. Maromaro ny fanatsarana atao, isan'izany ny famitoviana ny taom-pianarana rehetra ny anivon'ny université amin'ny taom-pianarana ho avy. Kendrena anatsarana ny fampianarana sy ny fikarohana eto Madagasikara dia ny fitantanana mitovy amin'ny toeram-pianarana rehetra. Dia izay no midika fa hoe manomboka volana marsa daholo ny taom-pianarana amin'ny manaraka eo. Ary ny fitantanana dia atao mitovy ihany koa. Zany hoe ici comptable public zany sy comptable auxiliaire anampy ny rehetra amin'ny fitantanam-bola. Mitovy ihany koa ny traitement ohatra momba ny heure complémentaire ka 1500 plafond dia manao mobilité ny mpampianatra rehetra entre mpampianatra sy ny chercheur mba anatanterahana ny fenitra LMD. Ny école doctorale rehetra dia sy ny établissement rehetra dia anao état des lieux. Misy canevas zany natao anaovana an'izay état des lieux izay. Mifanohy tsara amin'ny tanjona napetraky ny université ny fanavaozana tahaka izao raha ny fanazavana. Fazoko azy aloha tena mety tsara. Zany hoe vao mipetraka zany misitra vaovao dia mametraka ny orientation, mametraka ny cadrage global hotondrana ny ministère. Anisan'izany moa ny université zao zany dia azo daholo ny instruction anty taona ty sy taona manaraka. Tena ilaina ilay izy. Dia ny université zany dia se conformer amin'izay instruction zay. Ho an'ny Tomasina manokana tena mifaniry tsara ilay izy. Satria izay moa zany efa nisy conseil d'administration efa vita, izay koa efa manana ny projet de développement institutionnel mifanitsy tsara ilay izy. Zany hoe ny fitantanana bonne gouvernance zay zany no tena indraindra ary tena ilaina ilay izy. Ministera koa zany vonona eo Hitsanilany dia manana hery lehibe zany ny université de Tomasina ahafahany mampitanteraka ny programme rehetrarehetra. Ankoatra ny famitoviana ny taom-pianarana ny fandrindrana ny fitantanam-bola, maro ihany koa ny fanondrena foto-drafitr'asa ho tanterahana ka anisan'izany ny fananganana ireo université efatra any Fenirivest, Miarinarivo, Vakinankaratra ary Orombe. Vonona amin'ny fiatrehana ny karazana valanaretina matety mpitranga aty Afrika i Madagasikara. Napetraka eny amin'ny serana tsambo sy serana mpiara-manidina ny paikady ho fisorohana ny mety hidirana Ebola eto amintsika. Ivresara mitondra ny fanampinazavana. Ho fiatrehana ny mety hidirany aretin'ny Ebola eto Madagasikara. Tafapetraka anivon'ny serana tsambo sy serana mpiara-manidina ny paikady ho fisorohana ny mety hidiran'izany eto amintsika. Ankoatr'izay, andalana ihany koa ny fampitaovan'ireo toeram-pitsaboana valo natokana andraisana ny tanana ny marary raha sendra misy ny Ebola. Efa natao ilay état des lieux, zany hoe efa fantarina daholo izy moa tsy ampinina. Dia ho an'izay misy betsaka zany dia efa nakisaka makany amin'ilay faritra izay mbola tsy manana. Zao zahay efa manao an'ilay commande rehetrarehetra, azahoantsika an'ilay fitaovana rehetrarehetra ho an'ilay centre anankivalo izay ataoko hoe centre de vigilance amin'ny santé aux frontières eto Madagasikara. Dia efa ho fenoina zany ny tsy feno rehetrarehetra, ho ampiana ny fahaiza-manao, ho aparitaka ny documentation rehetrarehetra mahakasika ny Ebola mba ahafahan'ny mpiara-miasa aminay any amin'ireo faritra rehetrarehetra ireo mahazo ny zavatra tokony atao, tokony fantany ary tokony ampiariny raha sanadrika misy ny loza. Voafeny fitsipika ara-pahasalamana iraisan'ny pirenena i Madagasikara ka tsy afaka manakana ny fidirana na fivoahana ny firenena. Isan'ny andrasana amin'ny olo-pirenena arak'izany ny fanomezam-baovao marina raha sendra misy tranga mampiaya anafainganana ny fandraisana ny tanana ny marary. Raha mihoatra ny 700,000 ny maty vokatr'izany ao Congo, mbola tsy nahitana tranga momba ny Ebola kosa eto Madagasikara hatreto. Eo amin'ny tontolon'ny toe-karena kosa indray fiatombohan'ny volana Aogositra, ny mikasika ny sandany ariary tao anatin'ny iray volana indray no entina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity taky ny fatao isam-bolana izany amin'ny ankapobeny nahazo aina ny ariary ny volana lasina. Rehetra ny fanadihadiana.
nazoaina ny ariary ny volana jolay araka ny tatra navoaka ny banky fibe Madagasikara. Taky ny hita amin'ny sary, tsy nihoatry ny 7,4 ny ariary ny euro nanomboka ny fiandohan'ny volana jolay. Taty amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 ny volana jolay ohatra dia efa nienatra amin'ny 7,7 ariary ny euro. Raha ny akanidina taorin'izay, tsy nitsanidina izany nanomboka taty amin'ny 18 ny volana jolay ary tafidina hatramin'ny 10,4 ariary ny euro taty amin'ny 15 ny volana jolay. Ankehitriny kosa mandinona ny 10,7 ariary ny euro. Fanohitra amin'izay kosa ny dolara, izay ka nananika ny niakatra hatrany ny tondro. Izany hoe ny amaivandanja ny ariary no arina ny dolara. Ny voalohan'ny volana jolay, 903 ariary ny dolara ary ny akanidina taorin'izay. Saingy taty amin'ny 15 ny volana jolay no mihoatra no nidina hatrany ny sandany ariary no arina ny dolara ary ankehitriny eo amin'ny 903 ariary ny dolara. Raha ny fanazavana azo teo anivon'ny banky fibe Madagasikara no ny vanim-potoana fisokafan'ny lavanina no antony nampahazoaina ny ariary ho arina amin'ny euro. Ity faran'izay miteraka fidobahan'ny vola vahiny eo amin'ny tsena. Lafiny toekarena izay hatrany misy fiatraikany amin'ny vokatra drakaka eto Madagasikara ny tsy fanakatonana ny fitrandrana izany tao anatin'ny roa taona. Ho fanatsarana ny vokatra eto amin'ny tsena anatiny sy ny vokatra ahondrana, miverina ny fanakatonana izany manomboka izao amin'ity taona ity. Mikatona araka izany ny fitrandrahana drakaka nanoka ny voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny faraka amin'ny 30 ny volana oktobra. Michela Ranartson. 10 cm ny refin'ny drakaka manaraka ny fenitra iraisan'ny pirenena, voazo alaina sy ahondrana ny amin'ny tsena iraisan'ny pirenena. Vitsy amin'ireo drakaka eto Madagasikara amin'izao no mahafeno ny fipetra takiana, antony raha ny fanazavana ny tsy fisian'ny fanakatona ny fitrandrahana tao anatin'ny roa taona. Ambarako zany fa efa mivoaka zany zay ny arrêté navoakan'ny ministera amin'ny fampiatona ny fitrandrahana ny krabina ny drakaka mandritra ny 2 volana sy tapany 3 volana eo. Zany hoe manomboka amin'ny 15 volana zao zany dia rarana manerana ny tanin'ny Repoblika Madagasikara ny fitrandrahana ny drakaka na ny krabe amin'ny endriny rehetra ary zany dia manakery hatramin'ny faraka amin'ny 30 ny volana oktobra. Natao zany mba afahandreo le azandrandreo indray zany mba mitombo araka ny tokony isa. Araka izany dia mikatona ny fitrandrahana drakaka manomboka ny voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny 30 oktobra. Raha ny antontanisa, raha toa ka manana fahefana mamokatra crabe de mangrove mandina ny 520 sy 2 alina taonina isan-taona i Madagasikara, tsy misy afa-tsy 507 taonina izany amin'izao. Vitsy ny vokatra ary miaratsy, vitsy ihany koa ny vokatra ahondrana. Any Chine raha tsy ahivina no andefasina ny 7 isanjato ny vokatra drakaka natokana ho amin'izay fanondranana izay eto amintsika. Fa mialohan'ny anarana toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara sy ny fampanambadiana ny zaza tsy ampy taona eto Madagasikara ihany koa dia ireto misy dokavatra. Le kiosque avec Telma, la presse internationale vous est offerte en illimité sur votre smartphone, tablette ou PC. Souscrivez à une offre First, au Net One Link ou à la fibre optique et recevez immédiatement votre code d'accès. Tapez le dièse 111 étoile 1 dièse ou rendez-vous en Telma Shop. Bonne lecture avec le kiosque Telma. L'étudiant za rehefa mianatra, l'étudiant za rehefa mamorokira, l'étudiant za rehefa manao sary, l'étudiant za rehefa miantsena, L'étudiant za rehefa mamorona. L'étudiant za rehefa milalao, l'étudiant za rehefa milalao. Stylo l'étudiant tsara vika, maharitra, mahatsara soratra, sady tsy mitakosina ny soratra, sady tsy mandoto tanana. Ny l'étudiant dia manana fitaovana maro samihafa ankoatra ny stylo, fitaovana fampiasana ampianarana, ny fitaovana fampiasana birao, maro azo safidianana. L'étudiant, satry foana ny oratra. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir-à-bête. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool.
avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 gigas de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Tavaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika teboka maro no mila fanavaozana vao afaka mampiroboroby ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara isika raha ny faneho-kevitra ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fandraharana. Ity faran'izay isan'ny laharam-pamena amin'ity fitondrana ity, indrindra fa ny fanampiana ny tanora amin'ny fananganana orinasa. Fanadidina etiny Henri Florian. Laharana fahaefatra amby enimpolo amby zato amin'ireo firenena 7 amby valopolo amby zato hatreto no misy an'i Madagasikara. Araka ny doing business eo amin'ny setry ny fandraharahana. Akoatra ny fampifana sy ny famemezana paikady eo amin'ny setry ny fandraharahana, ilay ihany koa ny fanomezana tosika. Eo amin'ny sehatra ny fandraharahana angamba ny accompagnement tena omena zareo eo amin'ny resaka administratif. Matetika fotsiny zao rehefa manao déclaration fiscale dia be da be ny tanora amin'izao fotoana izao dia hirotsaka izy amin'ny sehatra ny fandraharahana fa na ny mametraka ny antota taratasy eo ary tsy hain'ilay izy vao manomboka. Dia izay zany zao zavatra anankiray azo anampiana an'zareo. Mandeha koa nefa eo amin'ny phase ny création rehetrarehetra. Any amin'ny resaka fametrahana dépôt eo amin'ny DBM rehetrarehetra dia izay no manampy anazy zany mametraka an'iny eo izay maromaro moa ny antota taratasy takinandry. Eo ny mety hoe RCS, NIF, STAT, ny statut, ny BV sy ny namany isan-karazany. Lesy koa iray mahafaty ny orinasa madinika sy ny tsy fahafahana manangana orinasa sy mampiroborobo ny sehatry ny fandraharana eto amintsika raha ny fanazavana. Ny tsy fampia ny tosika arabola. Ndroborobo be zao tato ato dia ny événementiel eo koa ny digitalisation zany hoe le création na site web reny dia ny fampivoarana maha-olona zay zao tena isan'ny ndroborobo be tato ato ny développement personnel sy ny famasim-bola zao tena olana lehibe manakana ny tanora eo amin'ny sehatra ny fandraharana. Tafiditra ao anatin'ny velorano ataon'ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy sy ny vina IEM ny fampivoarana ny industrie sy ny setry ny fandraharana eto Madagasikara. Tanjona mandritra ity fitondrana ity araka izany ny hanatsarana ny toeran'ny Madagasikara eo amin'izay sehatra izay. Nisy androany ny fifanaovantsony mpiara-miasa amin'ireo tanora mpandraharaha sy ireo misehatra ny matianina ho fanampiana azy ireo. Eo amin'izay lafiny izay hatrany manana anjara toerana goavana amin'ny sehatra ny fandraharana eto Madagasikara ny coopérative. Sy ampiarina maro no voakasika izany amin'ny ankabeny. Mila lesoka mbola lesoka ankilany ny tsy fanomezan-danja ny coopérative ka tsy ahafana mampivelatra ny sehatra samy maro. Fanampina zavizana avy hatrany. Ny tena mbola sakana hatreto dia ny tsy fahafantarany maro ny hoe inona moa zany coopérative izany. Fiheverana foana fa ny coopérative dia fikambanana ara-tsosialy. Nefa ny coopérative dia endrika fandraharana ny coopérative. Ary izay dia mahatonga hoe tsy fahampin'ny tohana ho an'ny coopérative indrindra ny tohana arabola ka mahatonga azy ireo mbola tsy maintsy miankin-doha amin'ny sehatra fandraharana hafa satria raha iresaka ny fitsirihana ny vokatra ireo tsika sy ny fanomezana sertificat ny vokatra ireo dia tsy maintsy mbola ny société lehibe ny miantoka ny sertificat ho an'ny coopérative ka lasa tsy maintsy misy izay fiakinan-doha izay. Izany amin'iny fa any amin'ny faritra atsimo atsinanana no ahitana trangana fanambadiana ankizivavy tsy ampy taona betsaka indrindra eto Madagasikara. Raha ny fanadihadiana nototosain'ny mixa na ny multiple indicateur cluster à surveillance. Teboka maro no antony sy ny mahafoana io tranga io eto Madagasikara hoy ny mpandinika fiarahamonina. Raha ovetrana ary ny fanadihadiana. Araka ny tatrana avoaka ny mixa na ny multiple indicateur cluster surveys izay miara-miasa amin'ny station UNICEF any amin'ny faritra atsimo atsinanana no ahitana trangana fanambadiana ankizivavy tsy ampy taona betsaka indrindra eto Madagasikara. 7,5% ny vehivavy 20 ka hatramin'ny 7,20 taona nanontaniana no nanambara fa nindroso tamin'ny fanambadiana mialohan'ny 7,20 taonany avokoa raha ny tatra ny taona 2014. Manaraka azy ny any amin'ny faritra atsimo andrefana, Androy ary Mena be. Ankoatra ny fantrany firenena, mampirisika ny fampanambadiana loloatra io ihany koa ny kolotsaina any amin'ny faritra sasany. Misy amin'ireo renim-pianakaviana any amin'ny faritra atsimo ohatra no manokana ny zanany amin'ny trano hafa rehefa mihoatra ny 15 taona eo ka mahazoazo vatana ny zaza iray. Manambaly reky nafa matsatoky tao e.
mitrango e kana fanambady le tamagna mitrango io manambady fa be le mitokana trano hafa imbeke de vote ma io fa be le mitokana trano hafa ka ankoatra io anefa mampirongatra ny tranga tahaka izany koa ny fantrana amin'ny ankabendy fijerena io lafiny io araka izany no isan'ny vahaolana hoy ny mpandinika fiarahamonina ny fanambadiana no zavatra tena hoe anaovana fantaina indrindra hoe tsy noterena ve itika zany tokony amin'ny kahalalahany tanteraka ny tsy hoe fitiavana sy ny fiainana sy ny fahamatorana ara-pitiavana ny fanambady zay no mahatonga ny fany ao amin'ny fitsarana be da be ny mpisaram-panambadiana satria ny andray terena nano ny arabola fotsiny na zay aloha rehefa mbola tsy ampitoana aloha dia tokony tsy mbola anambady tsika reto efa miady amin'izany hoe lasa manambady aloloatra fa anisan'ny tena anakiraikeza mihitsy na ampitoana ary le olona tokony tsy azo terena mihitsy fa ny tena vahaolana goavana ihany koa dia ny fampianarana sy ny ara toekalena mba mianatra tsara ny ankizy mahita asa tsara mahazo fitiavana tsara dia amin'ny ray amandreniny voatoro lalana tsara ny miseritry ny ara-panahy zany fa ofizana any ambanivohitra no ahitana tranga maro raha ny fanadihadiana trany 13 isanjato ny Antonina no nanambara fa nanambady mialohan'ny fa 15 taonany ary 7 isanjato no nilaza afa nanambady latsaky ny 12 taona araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ireo ray aman-dreny eo amin'ny fokotany Ampaimanga Ambohy Manamboly indray no nahazo tombony tamin'ny didipoitra Vaovao karakarainy vehivavy malagasy miara-miainga androany ankizy miisa 12 no nisitraka izany afa-paseranana araka izany ireo ray aman-dreny izay mananjanaka natao didipoitra mamy am-pona fanadihadiana entiny Albertin Ramialerivo manana ny lanja no an'ny malagasy ny fora zazalana ny didipoitra dingana iray ahafahan'ireo ankizy lahy miditra ao anatin'ny fiarahamonina marika fa lehilahy ny zaza ary sokajiana ho isan'ireo manana ny maizy azy mampanano sarotra nefa ny fahavitan'izany ankehitriny noho ny fahasarotan'ny fiainana eo ihany koa ny fahalafosan'ny vola aloha amin'ny mpitsabo androany teto Ambohy Manambola velom-pisaoran'ireo ray aman-dreny noho ny tolo-tanana nataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga didipoitra Vaovao ary maimaim-pona ankizy miisa 12 no nisitraka izany Satra betsaka anareo fa tena nasoa zay mba eneritreretina mihitsy tamin'ny fotoana vao natao fa zara Sotra betsaka anareo tena mpanao asa soa zany no didipoitra Vaovao teo tanànana distrikana Varavazany dia sotra betsaka anareo tamin'ity mihitsy dia efa nararotina fa le zaza koa tsy dia salama dia nisy ihany koa ny fanatsarana ny CSB2 eto Ampaimanga Ambohy Manambola fanomezana maimaim-pona avy amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga tanjony MMM VMM zany dia satria ny teny filamatray hoe zay manoro lala mahitsy mamindra aina dia izay no antony anaovana an'izao didipoitra Vaovao famezan-tanana ny olona ety amin'ity toerana ity zany hoe tsy voatery teto ihany fa efa maro ny toerana izay nataonay fa eto zany zay no mamaraparana anazy zao CSB2 zao koa zany ny lokoana satria efa somary efa ratsiratsy kely dia navaozina mihitsy satria toeram-pitsaboana ty toerana ity dia rariny raha hoe mba mamantana fahadiovana ny olona makato fahasalamana azo ny aretina sitrana dia misaotra anazy mivady nanomeny fahafana nanavao indray zao CSB2 zao tsy ny teto Ambohy Manambola ihany no nanaovana ny hetsika tahaka izao hoy ny tompon'andraikitra ary mbola hitohy amin'ny fokotany sy ny faritra hafa izany tafiditra hatrany amin'ny vina napetraky ny fikambanana ireo rehetra ireo dia ny fanasoavana ny mpiarabelona fanatsarana ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fitaizana sy ny fifanampiana amin'izao fotoam-pialatsasatra izao dia mbola maro ny hetsika ho karakarain'ny fikambanana fantanterana omaly tetsy amin'ny FJKM firavana fitiavana ny fanamasinana ny fanambadiany olona saina izay mpanao gazety no sady chef d'édition eto amin'ny Kolo TV FM sy ny vadiny nofy taorian'izay dia nisy ny fiaran'ny niaraka tamin'ny havana Mantsakaizana tetsy amin'ny espace Joanie Ampitatafika raha ny arany santionan'izay ankehitriny dia atao anankiray sy nofo avy amin'ny ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy manana azy ary noho izany ny lehilahy dia andramindray ny sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia hofiray izy ireo fa dia tadelo
Segni toetra ratsy sy ny tsara ny tantarako jiabijiaby fantanao ny falemeko sy ny heliko tsy avy amindrovy faminao agnaganao arodiako Je t'imaginais, c'est qui c'est la scène là, voici Jackie, le nyam, Ny ekipan'ny Kolo TV FM moa dia miaraba ny olona saina sy nofy tamin'ny navitan'ny ny fanambadian'izy ireo ary mirary ny soa sy ny fanambinana ho azy roa. Izany amin'iny fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray taorian'ny krizy ambolana maro tao Soudan nahitana marimaritra iraisana ny tafika sy ny mpanohitra. Izy manoloana io ny fifanarana manaraka ny lalam-pandrenana ho toto-saina araka ny anambaran'ny vondrona afrikana. Ravetrary ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Lorsque le vice-président du Conseil... Volana maro nisy ny krizy tao Soudan, alina nahita marimaritra iraisana ny avy amin'ny tafika sy ny mpanohitra tamin'ny alalan'ny fanelanelanana nataon'ny vondrona afrikana. Manome vahana ny fahefana ho an'ny vahoaka io fifanarahana io. Naritra roa andro ny fampiresana tamin'ny roa tonta araka ny nambarany ianao manjery any an-toerana. Nanaiky ny anaovana tetikasa manaraka ny lalam-pandrenana iarahana ny roa tonta. Commun. Minitra vitsy saoriny ny voan'izay tamin'ny fomba ofisialy. Nitina an-dalambe ireo mponina na ny ny fahafalian'izy ireo sy ny fahafampo ary ny fanantenana ny amin'ny ho avy mamiratra ny firenena. Fandresena no andraisan'ny vahoaka io fanapa-kevitra io. Taorian'ny 30 taona niainana tamin'ny fijaliana Henon'Andriamanitra ny vavakay ary isaoranay azy izany satria fiatombohan'ny rivo-baovao anay. Manomboka eto araka izany araka ifandrimona amin'ny fitantanana amin'ny firenena anatin'ny teteza mita izay aritra 3 taona ny sivily sy ny tafika. De militaire qui va gérer la transition pendant 3 ans. Mialohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity. Totosandroany ny lanonam-panjakana fametrahana samboady ny solombavamboaka ny distrika n'Antananarivo avaradrano. Nametraka izany tamin'ny fomba ofisialy ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena misahana ny Antananarivo izay notrono ireo solotena mpanjakana maro. Ireo iray aman-dreny ao amin'ny fokontany ny Ampaimanga manamboly indray no nahazo tombony tamin'ny didipoitra Vaovao izay nikarakarain'ny vehivavy malagasy miara-miainga androany. Ankizy miisa 12 no sitraka izany. Dia izay koa topo klasy toko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny tian'io ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.